Riavana malala rehetra amin'ny tompo, volana vaovao no omen'ny tompo atsika dia ny volana Jona. Ao anatin'izany volana Jona zany no isian'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ny tena marina ato am-piangonantsika ny firenentsika tsy mahaleo tena. Alao mahitsy ohatr' izany tsika ry havana. Sa zavy ny diso? Tsy mahaleo teny zany tsika. Fa ao anatin'ny volana Jona koa no tokony anehoantsika ny fitiavan-tanin'ny razana ary ray volana natokana ho an'ny ankizy. Zany rehetrarehetra zany mifameno zany rehetrarehetra zany. Andiniantsika ny loha hevitra hoe an'ny tompo ny fahefana. Ny filazantsara ka ny matotoko 10 andininy 420 hatramin'ny faraka amin'ny 30 ry havana. Raha ny tena marina tokony hatrany andininy 730 fa tsy maninona. Matotoko 10 andininy 420 hatramin'ny faraka amin'ny 30 no andeha hifampahirezatsika ry havana. Andraisantsika vatsim-panahy amin'ity anio ity. Nifidy ny apôstôly 12 mpianany Jesoa ary nomeny iraka manokana mba hitory ny filazantsara ampiray firenena aminy izy ireo. Voalaza any amin'ny Matio 10 andininy 15 hatramin'ny 15 zany ry havana malana. Dia nanafatrafatra tsara Jesoa fa hiatrika ady izy satria tsy moro zany. Ianao hitory ny fitsanganany tena maty ny mpitondra fanjakana tamin'izany vanim-potoan'izany zay Sadoseo ny ankamaroany dia tsy mino ny fitsanganany tena maty. Ary indrindra tsy mino an'i Jesosy ho ilay Mesia na ho ilay mpamonjy izao tontolo izao. Tsy moro zany, nefa dia nirahan'ny tompo reto mpianatra reto mba hitory ny filazantsara. Tsy miova mandrak'androany izany toejava misy izany ry havana, ka hanafara ny tompo atsika fiangonana ary aza matahotra izay mamono ny vatana, zany hoe manao martiora mihitsy zany, nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny vatana any amin'ny afobe. Raha fitiniko zany ry havana dia zao hoe aza matahotra olona, fa ilay mahay mahavery ny fanahintsika ho any amin'ny afobe zay atahorana. Andiny ny 9 ry havana manalo amin'ny tompo. Inona ny afatra azontsika raisina avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity? Ny voalohany ry havana dia izao: Andriamanitra no akatoavy mihoatra noho ny olona. Ahoana hoe? Ataovy mafy moa. Tsarovy ry havana. Andriamanitra no akatoavy mihoatra noho ny olona. Fa maninona moa Andriamanitra no akatoavitsika mihoatra noho ny olona? Ka ny olona ny manome ny karamatsika, ka ny olona ny miatoka ny varitsika, ka ny olona no mikarakaratsika, tsy maintsy misy lelaka ihany. Zany hoe zava-misy ry havana. Tsia ry havana, mihoatra lavitra noho ny fikaramany olona, noho ny patronao, ny Andriamanitra ivavahanao. Tsarovy fa miatoka feno ny fiainatsika ilay Andriamanitra ivavahantsika, miatoka feno sy tanteraka ny fiainatsika Andriamanitra. Zareo nge ny ohatra raisiny eto hoe tonge raha mamaky sika dia zao ilay tantara fitiniko. Voalaza eto ny amin'ny tsitsina zany fodilamena ositsika, le rehefa fodilamena le tsitsina. Dia zao ny lazany azy eto: nareo vao izy dia tsy mahalala fa ireny tsitsina ireny. Dia voalaza ny eto tsara zany hoe vary 10-20, zany hoe ray apahfolony denari no vidiny tsitsina iray tamin'izany vanim-potoana zany. Zany hoe le vorona fody kelikely iny zay tsy dia misy dikany loatra, ho atao laoka iny tsy ampy atao raim-bava. Zany le iny le kely iny zany.
ary tamin'izany vanim-potoana zany ny mahatra indrindra tao amin'ny fiarahamonina no mihinana n'ilay fodilahy-mena na ilay tsitsina, ny mahatra indrindra, vorona tsisy valerany sady tsisy dikany. Ary ny vidiny ary raha raisitsika ny denari anankiray dia ka raha manolo anatin'ny ray andro ataontsika hoe 5,000 ariary, dia ny ampahafolony zany raha manao kajikajy tsika 500. Iny zany zay vitany kojakojana 500. Zay ne zany le izy zany ty soratra masina ty ravana. Io le tsisy dikany io ary karakarain'Andriamanitra, ary tsy averana isy ho latsaka fa karakarainy tsara. Maika ve isika hiatohany dolo ny varinao, ny fiainanao, ny ankohonanao, ny hoavinao, marary ianao mbola izy koa ny tsabo anao, maty ianao mbola izy anangana anao. Zany rehetrarehetra zany atohan'ny tompo aminao daholo ry avako malala. Ny olana rehetra atrehanao izy no mamaha azy. Ravina malalo amin'ny tompo ny 9:7 dia tena mazava hoe fa na dia ny volondohanareo azy dia voaisa avokoa. Izay le Andriamanitra ivavahantsika tokony akatoavina, tokony akatoavintsika ny fahefany mihoatra noho ny olona. Ry havana malalo amin'ny tompo, misy sandany sy vidiny lavitra eo anatrehan'Andriamanitra isika, ninninona valerantsika eo amin'ny fiarahamonina. Mety hoe ambanitsika zay ne ohatr' zao, mety kelikely ny fivelomantsika, sahirakiranytsika, fa mety manaka-rembe-ko sisa fa hiatohan'Andriamanitra ianao le fodilahy-mena kely iny ary karakarainy tsara. Vatareo tsara, aza manany amin'ny ainareo, aza manany amin'ny hotafianareo, fa le vorona kely sy le voninkazo eny etsa, le voninkazo ampitafian'Andriamanitra, akanjo tsara lavitra ny an'ny Solomon. Any amin'ny matotoko fahenina any misy an'izany ry avana. Ianao manatrika n'izao fanipaom-pivavahana izao, Andriamanitra ny atoko anao. Zao mba tenin'ilay pastera namako anankiray izay, maro anaka be izy. Teraka voalohany izy tonga dia kambana, teraka faharoa indray izy tonga dia kambana. Henjany zany dia zao mba teniny orsy tsy efa oko fa izay, mba oko zay raha fa be loatra teo izy elangany mamelona an'io ary mariny zany. So isika mieritreritra hoe isika ny mamelona ny zanakitsika, tsy ary avy. Iza ny mamelona azy? Dia miteraha maro. Zay mbola afaka hiteraka maro. Fitahina avy amin'Andriamanitra zany. Miteraha maro. Izy ianao no amepetrany eo ataoko rainy aho. Haferan'Andriamanitra zany. Zay le izy ry havana. Ianao indray migaga rehefa mitombo, ay tombo le zanako, faly ery ianao mahita an'ilay fitomboana. Ianao nefa paracetamol ny mba azonao nomena azy rehefa marary izy. Zany ry havana fiatohan'Andriamanitra ny fiainantsika. Misy sandany sy vidiny lavitra eo anatrehan'Andriamanitra isika, ary antohan'Andriamanitra feno ny fiainantsika, na ny lasa, na ny anio, na ny ho avy. Indro zao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao, dia io Andriamanitra miatoka ny fiainanao io no tokony akentsika ny fahefana. Noho izany ankatoavy ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Ahoana tsara hoe? Ankatoavy ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, ekeo ny lalana hitondran'Andriamanitra atsika. Zao ry havana voalaza ao matotoko fahaenina le vao nresahako teo ary noho izany matotoko fahenina dia ny 5:20 sy 5:20. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotroanareo, na ny amin'ny tenareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any tsopotra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelona azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Dia manomboka zao zany aza mba komplekse. Zay moa zany ambanimbany zay, etohan'Andriamanitra ianao, etohan'Andriamanitra ianao ry havana. Fa zao ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapony ankatoavy fa mahasoa anao zany.
ny didin'Andriamanitra sy ny sitrapony akatoavy fa mahasoanao zany. Ny Deutéronomie toko 7:22 avana dia misy an'izao tenin'Andriamanitra zao hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay antidiko anao dia sandratra Jehovah Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Akatoavy ny Andriamanitra ao. Indray ry havana mafy le manaraka an'le sitrapon'Andriamanitra sato loareo manakory indraindray tena maharary hana mbola sy ny felaka tahamaina indraindray mafy tena mafy fa akatoavy ny didin'Andriamanitra akatoavy tsara fotsiny ny sitrapony dia ho hitanao ange ny sainanao fenoan'Andriamanitra sy tahina matahoran'Andriamanitra. Jeonao tsara ange le tantara eto tantara faharoa toko 5:20 andiny voalohany hatramin'ny 12 tantarany Amazia mpanjaka. Ity Amazia ty tena nanao izay mahitsy teo anatrehan'i Jehovah saingy izao mba nanana mokondohany ihany izy mba nanana ny heviny izy indraindray dia mba nanao izay calcul anao zao nitondrako an'reto maramilako reto zao nataoko zao fa rehefa avy eo izy nisy lehilahin'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra dia rehefa niteny azy lehilahin'Andriamanitra izao no ataovy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia nanaraka izy dia hitantsika ny zavatra nitranga nandresy ity mpanjaka ity sy ny maramilany nandresy. Ravana manalo amin'ny tompo rehefa makatoa an'Andriamanitra ianao dia ataon'Andriamanitra mahomby sady mamokatra. Raha miray amiko ianareo dia mamoa be. Dia misy hira protestanta mahafinaritra zay aoka hoana hoana toy toy izo eo ihany ary loajantsika eo azo toizana rehefa netrano. Andriamanitra no akatoavy satria miatoka ny fiainanao izy. Fa zao rehefa makatoa an'Andriamanitra aza matahotra namena masolona. Aza maninona ma? Aza matahotra namena masolona. Na dia izay verina ho manam-pahefana aza. Hatraty am-piangonana io hatrany amin'ny fokotany io hatrany amin'ny présidensan'ny république io. Ovy anareo reva aza mena maso zany. Aza mena maso zany. Toka efa kitsika le soatra masina 9:20 ary aza matahotra izay mamono ny tena. Mety hamono ny tenanao izy nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena any amin'ny elo. Jesosy Kristy aneo ry havana. Ny olona manana fahefana mantsy ry havana dia mety ho afaka hamono anao. Tena mety afaka mamono ny tenatsika fa tsy mahay mandefa atsika ho any amin'ny elo. Mbola tsy nisy manam-pahefana ry havana na pastera nanondro hoe andany ianao ranona makany amin'ny elo. Tsy maintsy makany amin'ny elo anao zao dia zao. Tsy vitan'izany. Fa vitan'izy zany Andriamanitra no mahavitan'izany. Ary indraindray ry havana tena ny manahirana dia zao Andriamanitra no afaka mandefa atsika amin'ireny fa zao koa nitady tio rehefa tsy manaraka ny sitrapony olona tsika dia ho avy ny olona mely atsika. Zany ry havana tena mila hitandremana. Fa saingy zao tsaroa fa Jesosy Kristy ihany no hitsara ny velona sy ny maty. Ry havana malala ao amin'ny tompo ireny olona manam-pahefana ireny mety andrahona anao reny rehefa tsy mifanaraka amin'ny lohany ianao. Mety ampiororo anao reny. Mety hitakidilina aminao reny fifanaraha. Mety amrona ny dossier anao dia lefa ny any am-paka. Toko efa misy zany. Mety ho enjehina ataovany atsojay hatramin'ny vady aman-janaka zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony sy manelingelina ny tompontsony ny filazantsara toritsika. Aza matahotra
asa matahotra ny reny ny fanahy masina mampahery atsika ilay nampahery ny apôstôly fantareo tsara ny apôstôly fa nentina teo amin'ny fitsarana izy teo amin'ny sinedrio dia io izy nandahateny tao ny fanahy masina ny nampiteny azy nanana fahasahina izy ny olona esan'ny fanahy masina ry havana tsy mba kanosa tsy mba manino hoe ny olona esan'ny fanahy masina tsy mba kanosa mazava ny tenyny apôstôly ry havana fa Petera sy ny apôstôly namalika nanao hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny inona mihoatra noho ny olona ndry zary havana tena miteny amintsika eo amin'ny sehatra maro samihafa na ny fiangonana io na ny amin'ny fanjakana io na ny amin'ny fandraharahana io dia mety hitrango zany rehetrarehetra zany rehefa mipatronao no miteny izy ny tompon'ny fahefana fa asehoy fa ny Andriamanitra ao tompony inona tompon'ny fahefana ny Andriamanitra ao dia sahi miteny fa rehefa miteny ianao mahatatesa koa fa mety anaterana vary eny an-tany mora na iza antsefa fa ndreto ny Fjkm Atsimon'Imahamasina eo ambanin'ny fitarian'ny tompo vonona ny natobaro anao zay ravana aza matahotra zany aza matahotra zay na io e ary zao ny tompo mihitsy eto no miteny zay le mahafa nyty Mateo 10 ty rehefa nanao an'ity toriteny ty raha tena tonga saina mihitsy aho hoe or pasteratina inona ary ty kanosa lahy ty indraindray fa nyreny hatrampitondra fiangonana kanosa velona voarahona fa tonga dia fitsaka manao zao malaky fodekona ny manao tonga dia sanatria zany vao miteny ny kristiana manamanana zay ngarany eny tompoko maika moa sina baso tonga dia miforotra aiza ny filazantsara no an'inona no andeha tsy ariavako no mahatonga an'izao firenentsika mialatsiny fa mahatonga an'izao firenentsika ho tahaka izao dia no isika kristianina kanosa no isika kristianina maninona hoe kanosa ka mila tsika mijoro zay tsy midika hoe mandehana nonga-panjakana tsy aferanao zany azonareo ve zany fa sahianao mijoro amin'ny marina fa ny manahirana isika indray ny lasa manaharaka manao kolokolo ny olona dia maninona koa ianao malaza manao kolokolo ko tsy ariavana tsy mety zany izay lazaiko aminareo zao tsara nambarana sohatra masina eto izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambaraho eo amin'ny mazava ary zay reny sofinareo dia torio ambonin'ny tapitrano ny tena mpaminandry avana dia manambara amin'ny fahasahina ny afatr'Andriamanitra ataon'Andriamanitra eo ambava ny teniny Jeremia 1:7 tsy izay tia ny lazaina akory ny lazaina za hiteny aminareo ry havana fa tsy mahita tory aho rehefa avy ny vavaka hoe inona ny tenin'Andriamanitra ho toriana raha tsy tafitako ny afan'Andriamanitra tsy mahita tory aho ary mandraiky marary mihitsy ny mpitory filazantsara rehetra inoko fomba tahaka izany daholo tsy izay tianao lazaina akory ny lazaina fa zay ampiteneny ny fanahy masina anao asan'ny apôstôly 2:4 ry havana malala manana fahasahina hitory ny afatr'Andriamanitra zay nambarany tamintsika ko amin'izany aza matahotra azy ianareo fa tsy misy afenina zay tsy iseho na takona zay tsy ho fantatra 2:20 fiangonana taranaky ny martiora ny Fjkm ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mbola sa hijoro martiora ve ny Fjkm sa taloha zany efa kalo ny fahiny sanatria ry havana tsy maintsy isy ny fanenjehana fa aza matahotra zay nipitsihan'ny fanahy masina nao tao amin'ny mangingina torio eny atapitrano na iza faly na iza tsy faly zay ny hevitra ho tenin'Andriamanitra io e tsy izay ahafalifaly sy andambolambona ny olona akory mba azahoany olona filinina no asaina ataon'ny mpitoro filazantsara fa izay ambarany soratra masina mazava sahi miteny takan'ny Paoly apôstôly hoe fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra azahoam-boly zay fa toy ny amin'ny fahadiovam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no hitenenana eo amin'ny Kristy ry havana malalo amin'ny tompo efa kaikaiky sao ny alahady ny mpitandrina amin'ny volana
Jolay raha tsy diso aho ao voalohany Jolay dia amin'io feno 30 taona na mpitandrina tsy dia misy fety amin'io tsy dia misy fety be fa zao ozy ilay pastera zay hoe rehefa kaikaiky ry seny Alahady ny mpitandrina amboarimboary ny toriteny mba tsy hanafotoan'olona azonareo ve izy fa manjary miena ny ao anaty valopy tsy ariavako tsy maintsy manambara ny filazantsara marina isika ny zava-mihitsy mantsy araky ny voalazan'ny Paoly dia zao ary io tady azo antsika tao fiangonana io fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filana zany hoe zay mpampianatra metimety amin'ny azo no alaina dia ino no henony fa tady tonga tem-piangonana zany ny anay zany pastera lehibe ihany ny anay efa tsy misy atao Atsimon'Imahamasina moa zany hitenako zany fa raha vo pastera stagiaire zany tsy pastera kelika azonareo moa zany rezako zany ny anay pastera anina ihany metimety aminay fa i pastera anina ohatrany tsy dia mety aminay iny iry direkta loatra iry indray mampatory iry manao an'izao tsy aferanao tsaratsara ny mpitoro filazantsara amin'izany fantareo tsara fa nisy atao fiangonana zany ny toritenyteny Atsonjombeny ny filopanapo le Fjkm tsy katolika ane ny tezitra fa izy ny zanaky ny fiangonana re Atsimon'Imahamasina malala mahatatesa toriteny ahoana hoe mahatatesa toriteny mba tsy atao Atsimon'Imahamasina hoe nandray toriteny président Fjkm onareo na tsy fantatro na zay paster hitanareo lasinareo nanao commentaire amin'ny Facebook amorom-panao gazety loza tsy ariavako enoy ny tenin'Andriamanitra maly zao filopany mpanolotsaina ny birao fohy be Fjkm nanao fampianarana tao Andravoahangy fivavahana dia zao ny teniny raha tsy mitandrina ny Fjkm ny 8 isanjato dia tsisy tonga ny an-danitra grave zany raha tsy mitandrina ny Fjkm ny 8 isanjato tsisy tonga ny an-danitra dia eo ary le olombelona misy manao commentaire indray voaka anaty Facebook any zany mba resahako aminareo dia ozy lahy nareo mivady rery ve zany ny tonga any azonareo le izy zao ry avako aza mbalay ny alehantsika ty ao am-piangonana ne na ipastera tiana na nareo dia hotsindrony ny tenin'Andriamanitra rehefa nilatsaka ny fanahy masina ary izy ireo dia voatsindrona tampony sitraponao no ty am-piangonana mba hotsindrony ny tenin'Andriamanitra ary zay ny dikany hoe aim-panahy ka raha mody ianao ka tsy voatsindrona ny tenin'Andriamanitra jery spectacle ianao zany taty am-piangonana mampahery ianao ry kristianina malala mampahery ianao aza mba mifidifidy mpitandrina zany aza mba mifidifidy mpitoro ny filazantsara zany ary aza lay mpanahy mitsaratsara amin'izany ato Atsimon'Imahamasina fotsiny zao nitazako eto 2 3 4 5 ny pastera ny anay pastera Roussel ihany zao nitiavanay pastera Roussel ny anay pastera izy ty Ernest ihany ny anay pastera Ernest ny anay pastera Rivo ihany ny anay pastera Bakoly ihany fa izy vehivavy fa any Ambalavontseny Paris i mety aminay iny tsy ariava mahaiza mandray toriteny amin'ny fanetretena ary ianareo zay mitoro ny tenin'Andriamanitra saifa aza miolakolaka riavana malalo ny tompo raha faranako ny tenin'Andriamanitra zay zaraiko aminao tamin'ity anio ity Jesosy Kristy mihitsy ane no nenjehany zareo tsara nge nananatra ny fariseo izy lozanareo mpanoradalàna sy fariseo tsy taty ny fariseo zany riavana malalo amin'ny tompo engany mba tsy ho ianao ny tsy ataty ny tenin'Andriamanitra ambarana ary sahi mitoro ny filazantsara na any amin'ny birao misy ianao na any amin'ny toeram-piasana na misehatra rehetra misy ianao aza matahotra fa momba anao Andriamanitra fa izao ataovy zava-dehibe Andriamanitra aloha ny fahefan'Andriamanitra ekena mihoatra noho ny fahefany olona
ho an'andriamanitra hery ny voninahitra ao amintsika ny fiadanany amen.